Manotrany rahaba tokoka. Mbola itoetrany aloha ny ora-pahavaratra saika manenky amin'ny faritra maro eto Madagasikara ato anatin'ny 3 andro avy na dia somary ena kely aza izay tandrotsakorana izay indrindra ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Mety anatombo kokoa ny rotsakorana any amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara iny ka misy ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay amin'ny zoma ho avy izao. Fampitandremana miloko maitso ny amin'ny mety ho fahabetsahany rotsakorana any amin'ny faritry fitovinany atsimo atsinanana ary ny distrikan'ny Taolagnaro. Entanina zany ny mponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahany rotsakorana izay satria mety handidina eo amin'ny 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tany-rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Manankera izay amin'ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Entanina foana ihany koa mba hanaraka hatrany ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony mba hisorohana ny loza mety izy eo. Raha ny endriky ny toetry ny androntsika ao anatin'izay 3 andro izay dia mbola ahazovana hatrany ny ora-pahavaratra manerana ny Madagasikara. Raha tazantsika amin'ny sary azy amin'ny izao ihany koa dia misy faritra roa ramaso akaika ao amin'ny faritra masina misy atsika. Ny iray dia ao amin'ny ranomasimbe indiana zany hoe ato atsinanan'ny Madagasikara ato, ary ny iray kosa dia ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay ramaso izay manomboka amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao. Hitantsika ihany ny mety ho fivoaran'ireo tangoron-drahona ireo ho zaraina aminao ihany koa ny vaovao mahakasika izay. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina ary no jerena amin'ny Antsipriany dia azo orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina ny any amin'ny morotsiraka ny faritra atsinanana Vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Andrahona vitsy na ibalika amin'ny masoandro any amin'ny faritra Diana, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo atorak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Androya sy ny tapany atsimo ny faritra Atsimo Andrefana. Andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra hafa. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Androya sy ny manodidina ny Ampaniny. Amin'ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety rahankotroka avokoa. Zany naty zany aza mety andrahona na anjombona mety isy any erijika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré ho an'ny faritra anatiny, 30 hatramin'ny 5 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 30 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Boeny, Betsiboka ary Sava. Vinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia andrahona mitsitokotoko ny any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny, fa amin'ny faritra hafa kosa dia iaina ao anatin'ny ora-pahavaratra avokoa. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny alakamisy fa manodidina amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 420 hatramin'ny 430 degré morotsiraka atsinanana ary 30 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Manodidina eo amin'ny 5 na 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka ary Boeny. Andao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia saika ahazovana hatrany ny orana tandrifin-drahona mety rahankotroka indraindray manenky amin'ny faritra maro eto Madagasikara, fa tsy ny any amin'iny tendrony avaratra sy any amin'ny tendrony atsimo iny ihany no andrahona mitsitokotoko. Raha ny maripana dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 430 degré morotsiraka atsinanana ary 420 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana misongadina amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Betsiboka fa manodidina amin'ny 30 na 40 degré eo foana. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.